Alléluia. De amin'ny fiferina lehibe indray raha rasana babalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao a. De faly indray ny tenako a mifankahita aminao eto amin'ity androany ity. De tahiny tompo manokana ane a isika tsirairay avy. De ny fiadanany tompony a ho aminareo rehetrarehetra izay tonga eto indray a miaraka aminay a ao anatin'izao fandarana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a, ny Aki radio a, ny Aki media ary ny mpikavana ato anatin'ny groupe zay maharesy a. De ho tahin'Andriamanitra ane isika rehetrarehetra. De faly be zay miaraka aminao eto androany ary matoky sy mino fa ifampahiny eto indray tsika amin'ity androany ity. Raha ohatra ianao a androany vao niaraka taminay a de teteny aminao hoe tonga soa ianao a de maharetatra amin'ny farany a fa misy raha ilan'ny tompo anao fa tsy tonga fotsiny eto a ianao. De ho tahin'ny tompo ane a isika tsirairay avy. Miarahaba manokana Anabaverika. Ohatriny Anabaverika ny hitako niditra voalohany teto androany a raha tsy diso a. Zay ny hitako aty aloha a. De tonga soa manokana ianao a de tahin'ny tompo manokana ane Anabaverika a. De tahin'i Jesosy a de maharetatra amin'ny farany ihany koa. Emelovely, Elizabeta, Razana Monika fambazana fitahina, Kadaka. De ao ihany koa i Rodine sy i Nathalie, Marijo, Berta, Tsiry Amboaramiel. De razana Tsotony aho Olga Ranorosoa, Itody Rahonosoa, Olga Pulsery natambatra indray zay a. De Koda Leonia, Ando Andry, tonga soa Fitisy Verselina Nambinitsoa, Kotre Kamaradin'i Jesosy, tonga soa ihany koa i Nambinitsoa. De Verorasoa, de Yama, de tonga soa ihany koa Tojo a sy Mama Valtina, tonga soa daholo tsika rehetrarehetra. Nenny, Nathan sy Nolan. Tahin'ny tompo a avaly mahita anareo a. Iaingo Nirina Andriana Sola, tonga soa ihany koa Jahid Pastelena Mampionina. De tonga soa ihany koa Verorasoa sy Faly Raheritovo. Tahin'i Jesosy daholo tsika rehetrarehetra faly be zay mahita anareo a. De ny teninay aminareo de hoe maharetatra amin'ny farany miaraka tsika eo amin'ny adiny iray sasany eo a. De fampahery a anatin'ny tenin'Andriamanitra hira sy ny famelabelarana ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Ka niaraka amiko eto androany a. De androany tsika tahin'ny tompo aloha aty zanay a Lina zany a sy Terira Albenja. De tahin'Andriamanitra ane a isika tsirairay avy. Androany tsika de hiaraka amina olona vaovao be mihitsy androany vao handray anjara eto izy a. Zany hoe fa nandray anjara teto any izy fa zavatra hafa nandrasany nandraisany anjara teto a. Ny nandraisany anjara teto a de tsy inona akory a fa fijona vavolombelona zay vao hitanareo a tamin'ny tamin'ny zoma lasa teo. Fa androany izy a de hanomboka hiditra hanao asan'Andriamanitra, hanomboka hivavaka ametraka izao fotoana izao ampelantan'Andriamanitra no vavaka fanomboana. De tsy zany mpiranam-bavintsika Kadaka, Mahalala, Sesenina. De tahin'ny tompo a isika rehetrarehetra Jahid Pastelena, Eliana, Bertsava, tonga soa nareo a. Ndao ary a atombotsika mivavaka ity fotoana ity ametraka zany ampelantan'Andriamanitra sika. De ampandrotsika ny anabavintsika Kadaka Malala. Avy eo ndraitsika hiantoroteny miaraka amin'ny Anabaverika. Ary avy eo koa tsika hiaino vavaka firenena ho an'ny miaraka amin'ny anabavy a Makrina. Ka de tahin'ny tompo ary anabavy Kadaka hanao ny fitenenana ndao ary. Pastera tahin'ny tompo tsika rehetra hiara hivavaka sika tompo. Ry Andriamanitra anay izay an-danitra mbola misy ohatra tsy rodera mankalaza aminaranao izay tompo satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay ka natratra sorasotola zao indray ny fimbinao sy ny tantaninao izay raha izay an-danitra nandritra ny tontolo andro ity ary natratra zao ariva zao indray tompo, natratra zao fivavahana ataonay zao indray tompo raha izay an-danitra alohan' izay hisaraka tsiraray avy eto tompo amin'ity alina ity raha izay an-danitra ny tantanao sy nybinao tokoa izay ny fitiavanao anay izany rehetra izany. Ka nao ny torotena, nao ny famelabelarina ataon'ny pastera ny vavaka izay atao tompo raha izay an-danitra dia anao any ampiditra n'izany ao amin'ny fona tsiraray avy ka tsy avelanao hiala eto izay Jesosy raha tsy mahazo fahasoavana avy aminao tompo. Ary satria anao ozy ianao Jesosy io raha misy roana telo mivavaka eo anatriako dia eto voany aho. Mino sy matoky izay Jesosy fa misao fotoana izao ianao dia eto voanay tokoa. Omenao hery avy aminao izay Jesosy io. Misy ohatranao izay raha izay an-danitra satria
na dia aoza ny hitrakitraky ny tany na dia aoza ny fahotana tompo ianao dia mihaino anay ianao dia mamindra fo aminay mandrakariva ianao satria tia anay ianao Jesosy io tompo tsy voavalinay ny fitiavanao anay Jesosy io ka hito izay tsiraray avy mitanondrika ao anaty ianao tompo rainay izay ny an-danitro mifona mibebaka amin'ny zavatra nataonay sy mifankatampitraponao nampalaliovanay ny saina mampanainao rainay izay ny an-danitro tompo hovay ny fonay tsiraray avy tompo satria ianao dia nidiovinao tamin'ny rahanao izay no ny fitiavanao anay Jesosy io misaotra rainay izay ny an-danitro ary tahinao ary izao fivavahana taonay eto izao Jesosy io ianao any tompony ampiditra anay tsiraray avy anatin'ny fonay ampiovanay ka isisaraka eo anaty ianao mandrakariva izay Jesosy rainay izay ny an-danitro misaotra anao izay tompo satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay tsiraray avy misaotra rainay io Alleluia amen Alleluia amen mankasitraka indrindra ranabavy tamin'izany fandraisana anjara izay nataonao teto izay Andriamanitra ane amaly fitianao satria tsara fantatrao fa ambadiky ny izany fanaovanao asan'Andriamanitra izany misy fahasoavan'Andriamanitra tena hirotsaka eo amin'ny fiainanao Andriamanitra amaly fity Alleluia ary mitomboa za mily fa anirina any Alleluia dia faly zay mandray anao eto anirina any mba ho isan'ny mpitorite niaraka amin'ireo ankizy ireo eto raha ohatra ho tsapanao zany antson'Andriamanitra izany dia maharetatra amin'ny farany dia fanatera amin'ny vady aman-janaka ao dia Andriamanitra ane amaly fitia atsika tsiraray avy Alleluia amen raha tsika no hira anankiray dia anatin'ny itsika iomakomana anatin'ny ten'Andriamanitra amin'ny tiry ity zany ianao maka baiboly dia maka toerana tsara fa hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika aorian'izy ity koa dia tahiny tompo tahin'Andriamanitra maharitatra amin'ny farany raha misy mbola tsy narabaiko Jessica Patitsia Rolianisa dia ao ihany koa i Kodaleonis Fintsosy $100 zay mbola tsy narabaiko teo misy fita tahiny tompo Jonathan kadaka moa efa nalabaiko teo ihany Jahid Pastelaine Tina Rakoto Arzaka Aimé Manambotso tonga soa daholo Emela Vlitina andao ary hiditra avy atsika amin'ity hira ity dia ataontsika hiara-iaiky androany noho ny fahasoavanao Andriamanitra dia zao mbola saotsika eto ao ny ady ao ny olana fa rio ianao mbola mijoro eo mbola tsisy atahorana ny aminao eo ampilatanan'Andriamanitra ny aminao andao ary meno finaritra ary
misaotra ray nofony fandrenesanao ny antsoantsinjanakao avy ao anaty andavanandro misaotra noho ny fahendrenana tafinao ny fitorovana mba ho anjara masoandro misaotra noho ny valimbavaka tsy takatry ny saina amin'ny maholotsotra mahatonga na hitraka manantena fifaliana sy fiainana misotra Halleluja mahafinaritra loatra zany izy zany halleluja tena mbola fahasoavan'Andriamanitra eto tsika eto miatrikadytsika miatrikolantsika fiainany zany raha tsy misy an'izany ianao ohatrany tsy miaina eto amin'ity tany ity satria Jesosy ny teny fa eto ny ahitantsika an'izany fa ny fahasoavan'Andriamanitra mbola mampijoro anao ohatran'io halleluja tena tsara le hira anisan'ny hira mahafinaritra izy iny de mahireza neny natao sy noalanina tahiny Jesosy raha nabavy malala halleluja mampamangy amin'ny tsika menakavy ihany de manaraha foana raha androany nao vao nanaraka fa ho hitanao fa ampahery anao halleluja tahiny tompontsika rehetrarehetra ao mampamangy hono hoe oza rady hoe any ya de tahiny tompo mamy le hira Berta tsara sady milantolanto raha tsy misy ady tsy misy koa ny fahandresena ao daholo zany fa matoa ianao mbola ohatrin'io de tadidio fa fahasoavan'Andriamanitra no mbola nahatoy zao atsika tsirairay avy hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika androany de raha nabavitsika Erika halleluja no hitorantsika anatin'ny ten'Andriamanitra androany de ndahoary tsika tonga de androso am'zany ten'Andriamanitra zany avy eo moa zany mivery tany melaberatra ny ten'Andriamanitra amitsika rehetrarehetra tahiny tompo raha nabavy mama Valtina nabavy Noélie Fantokitako teo very rasoa tahiny Jesosy daholo isika rehetrarehetra daholo avatra antsika to de hitra amin'ny ten'Andriamanitra filazana kely fotsiny fa ho anareo zay mbola tsy mahalala de amin'ny zoma zao tsika de ankalazan'ny fahatelo taona ny akiradio efa hitanareo ihany angamba fa nikizy eto am'izay maresy de fa nanova ny photo de profil
nanova ny photo de profil na ny photo de couverture ny amin'ny logo atsika Aki Radio de nifankalazantsika ny fahatelo taona izay mba hoankalazaintsika izy io mankalazaintsika zany mahafinaritra mankalaza zany de manao zavatra miavaka kely no isan'andro sika ka amin'io fotoantsika manomboka amin'ny 6 sasany de hatramin'ny sasakalo tsika hiaraka eto de amboary sady zany fotoana de vidana voandro sy amuse gueule kely asio jus kely donc mba arifety aminay de misakafokafo kely rehefa noana fa zay aloha de anao an'izay amin'io ary tsy vetivety zay de andeha atory amin'io halleluja fa fotoana mamy loatra izy io koa izao ny fandaminatsika tsy misy ny fandarana fidoranam-bavaka amin'ny larobia ho avy zao satria vidy popcorn lovely vidy popcorn tsika amin'io de samy manampotra ny asarany popcorn ny ary de amin'io tsy misy amin'ny larobia ny fidoranam-bavaka aza manany efinareo fa tsy ho avelan'Andriamanitra raha misy marary tsy avelan'Andriamanitra ho faty zany akory tsisy koa ny fandarana misandrata amin'ny zoma fa tonga de nina moa izy ty satria mba hiomana kely amin'io tsika de manarangy ianao an'io fahita zavatra mahafinaritra ianao amin'io hoe satria zava-dehibe amintsika ny fankalazana andro lehibe zany satria araka ny tenenainao foana ny andro anankiray andehanan'io radio io de mba zava-dehibe soratsika n'Andriamanitra mainka moriavana fa ny arivo andro mihoatra satria telo taona zay nisy izy io ka de andao hoankalazaintsika izany ho voninahitry'Andriamanitra andao ary betsaka moa nietsika sika mba atao kely hoe nika anao t-shirt kely sika fa tsy arovana sy fa tsy tratra zany tsy nanam-potoana tam'izay zay mivady de ao arintsika manao an'izany halleluja tsy mainka be raha teo zany fa anerinantsika mety anao kely satria fa nareo zao ny t-shirt nareo mety tsy efa simba daholo re izavy ny hitako nahita t-shirt teo ry Erika ry Aina ry Cotre ry izavy ny efa nanana t-shirt teto de ao arinantsika manao t-shirt indray de am'izay mba manana fahatsiarovana isika tsy fitadiavam-bola akory zany fa nareo ka manahita ny vidina t-shirt tam'izany fa tsy fitadiavam-bola fa tena hoe atao mihitsy ina moa ho anovantsika fahatsiarovana ho tahintoparitsika rery andao to de ampandrotsika raha vavintsika Erika izy no hitondratsika anaty ten'Andriamanitra amin'ity androany ity de raha veo miverina eto maveribelatra ny ten'Andriamanitra tahintopary raha nabavy Erika anao ny fitenenana mbola faly miarahaba antsika tsirairay avy indray ny tenako izay manaraka amin'ny vavaka fiambenana amin'ity arivo ity tahiny tompo pastera dia ampifaliana ho andray ry havana ny zarako ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy amin'ity arivo ity antsika ifampahery raha efa vonary ianao dia raiso ny baibolinao fa hiaraka hijery ny tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny boky filazantsarany Matio toko 7:10 andiny fahenina amby folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo Matio toko 7:10 andiny fahenina amby folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny soramandry ambony fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy dia hoe ny namaliny Jesosy ny fanontaniany mpanankarena anankiray sy ny resaka nataony tamin'ny mpianany rehefa lasy lehilahy amen. Ary indro nisy anankiray nanantona azy ka nanao hoe mpampianatra inona no tsara ataoko azaoko ny fiainana mandrakizay fa hoy Jesosy taminy nahoana no anontanianao ny amin'izay tsara iray ny tsara fa raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao tandreminy didy hoy raha lehilahy taminy inafo moa dia hoy Jesosy ny hoe aza mamono olona aza mijangajanga aza mangalatra aza mety ho vavolombelony mandainga manajanitra ianao sy ny reninao ary tiavany namanao tahaka ny tenanao hoy ilay zatovy taminy izany rehetra izany efa voatandroka avokoa fa inona no tsy mbola mahatanterakay dia hoy Jesosy taminy raha tia ho tanteraka ianao mandeha any amidio ny fanananao ka homeo ny malahelo dia hanana rakitra ny an-danitra ianao ary aviana arakay fa noho nandre izany teny izany ilay zatovy dia niala tamin'ny alahelo izy satria nanana fananana be amen. Teto ry havana nisy lehilahy anankiray nanantona an'i Jesosy nanontany izy ny amin'ny azahoana ny fiainana mandrakizay. Rehefa nanantona an'i Jesosy ity lehilahy ity dia eritreritra izy hoe
efa tokony azo an'izany fiainana mandrakizay zany. Nanontany an' Jesosy izy te hitsapan' Jesosy hoe inona moa ny azahoana an'izany fiainana mandrakizay zany, inona no tsara atao mba azahoana an'izany. Fa teto ry havana, vao nanantona an' Jesosy ity lehilahy ity dia efa fantatry Jesosy ny tao am-pony, ka niteny Jesosy teto hoe nahoana no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray no tsara fa raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao tandremo ny didy. Izany hoe ry havana, ny tena tsara dia ny fitandremanao ny didin'Andriamanitra. Raha efa mitandrina ny didin'Andriamanitra ianao izay lazain'i Jesosy eto dia tena toy izy fa tena tsara, fa io ny lalana ahafahanao mandeha any amin'ny fiainana mandrakizay. Nefa ry havana, tsy ampy fotsiny izay didin'Andriamanitra izay, fa mila mikatsaka mandrakariva izany fanjakan'ny lanitra izany. Satria teto dia laza raha lehilahy fa efa voatandriny avokoa izany rehetra izany, ka inona mbola tsy mahatanteraka azy? Izany hoe fantatry ity lehilahy ity izany ry havana fa mbola misy zavatra mbola tsy mahatanteraka azy, mbola misy fepetra tsy tratrany azahoany ilay fanjakan'Andriamanitra sy ahitany ny fiainana mandrakizay. Ka teto izy nanontany an' Jesosy hoe inona ny ahafahany mbola ahafahany, inona mbola ataony mba ahafahany azahoany azany fiainana mandrakizay zany. Dia noporofony Jesosy teto ry havana mbola tsy fahatanteran'ity raha lehilahy ity, ka niteny izy hoe raha tia ho tanteraka ianao mandehana mety ny fanananao, ka omeno malahelo dia hanana rakitra any an-danitra ianao ary avy hanaraka ahy. Vao niteny an'ity teny ity ry havana Jesosy dia tonga dia nalahelo be ilay zatovo, satria nanan-karena be izy dia tena tsy fony ny arenany, tsy fony hanaraka an' Jesosy satria izy mbola miary arena ety amin'izao tontolo izao ity, satria mbola miankina amin'ny fiainan'izao tontolo izao ny fony, ny sainy, ny fanahiny. Mbola miankina amin'ny herin'ny tenany izy ry havana, mbola miankina amin'ny fahasalamana izy, ny herin'ny tanjany izy, ny fahaizany izy, ny fahalalana izy mbola miankina tanteraka amin'izao fiainana ety amin'izao tontolo izao. Ka tonga izy ry havana dia kivy sy nalahelo, satria nieritreritra izy fa rehefa mitandrina ny didy, rehefa mivavaka, rehefa manona ny anaran'i Jesosy, rehefa mandeha amin'ny fahamarinana dia amp'izay ahafahako mandeha any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa eto ry havana tena niporofona i Jesosy fa tsy vitan'izany ihany ny fanarahana an'Andriamanitra. Mila mahafoy tena ianao raha te hanaraka an' Jesosy, mila fahafozan-tena ny manaraty an' Jesosy eto. Ka eto amin'ity teny ity ry havana no matetika mahatonga ny kristianina miverin-dalana, mahatonga ny kristianina tsy manaraty an' Jesosy satria mbola miany arena ety amin'izao tontolo izao, mbola be fanahiny, mbola manjaka ety amin'izao tontolo izao ny fiainany, mbola tsy mafoy ny fiainany, ny tenany ho an' Jesosy manontolo. Raha anisan'izay ianao ry havana dia tahaka n'ity lehilahy ity tsy ahita ny fanjakan'Andriamanitra ianao raha mbola hoe tsy fonao an'Andriamanitra, tsy fonao an' Jesosy, ny fanarahan-deha an' Jesosy, ny fiainanao, ny fotoananao, ny mombanao manontolo, ny fonao afoy izany Jesosy. Inona mbola zavatra mety hoe mamatotra anao amin'ity fiainan'izao tontolo izao ity? Inona mbola materiny ao am-ponao tsy ahafahanao manaradia an' Jesosy? Ka raha te azo ny fiainana mandrakizay ianao ry havana dia mila ahetrinao ny ara-nofinao satria ny tenin'Andriamanitra ange ny teny mihitsy hoe ny nofo sy ny fanahy dia tsy mifanohatra, izany hoe mila ahetrinao aloha ny ara-nofinao
raha tianao hisantratra miaraka aminao. Ka eo indrindra ry havana ny tena mampiverina antsika olombelona, mampihembotra antsika eo vao tenenintsika hoe manamasinina teny, ialao ny ratsy fanao, esoro ny fahasaran-dratsy, esoro ny fahalotom-po, ialao ny fahotana. Dia eo tsika ry havana mihembotra hoe zaho efa mivavaka, zaho efa miantso ny anaran'i Jesosy, zaho efa mandeha any am-piangonana, zaho efa mitandrina diso, zaho nge tsy mangalatra e, zaho tsy mamono olona, zaho mitandrina manaja ny ray aman-dreniko, zaho mitia ny namako. Fa tsy vita an'izay ihany ry havana, fa mila mahafoy ny zavatra rehetra izay mbola iankinanao amin'ity fiainan'izao tontolo izao ity ianao, raha te hahita ny fanjakan'Andriamanitra, raha te ho tanteraka ianao tahaka ny lazain'i Jesosy eto. Fa raha mbola miankina amin'ny herin'ny tenanao ianao, raha mbola mieritreritra ianao fa hoe ny fiainanao dia mbola ety amin'izao tontolo izao ety, raha mbola misy toe-ponao tsy mifanaraka amin'ny toe-panahin'Andriamanitra dia tsy tanteraka mihitsy ianao ary tsy ahitana fanjakan'ny lanitra izany ry havana. Tiako ambara aminao ry havana dia hoe ny fonao ve tena efa natolotao an' Jesosy zato isan-jato? Ny fiainanao ve efa nomenao an' Jesosy zato isan-jato? Mahafoy fotoana ve ianao an'Andriamanitra? Na itsika eto amin'ity miaino an'ity vavaka ity nge ry havana dia fahafoizana ho an'Andriamanitra. Maro ny olona efa mandeha matory amin'izao ora sy fotoana anarahantsika an'izao vavaka izao, fa tsika tsirairay avy reto mbola eto tsika, mbola mahafoy mihaino ny tenin'Andriamanitra, mahafoy ny teny fiaina ny fotoanantsika ihainontsika ny tenin'Andriamanitra. Dia izany havana dia efa zava-dehibe anisan'ny fahafoizan-teny izany. Ka manana ianao an'ilay fahafoizan-teny, ahetreo daholo izay rehetra ara-nofo eny aminao mba hisandratan'ny fanahinao. Fa ny tenin'Andriamanitra milaza mihitsiny hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia rombana, katsahana, tadiavina tahaka ny arenana feniny. Ka anisan'izany ve ianao tady mikatsaka isan'andro ny fanjakan'Andriamanitra? Izany tsy vita fotsiny efa marina be azy zao, efa mitandrina ny didy azy zao dia ampy izay. Fa isan'andro ianao mila mikatsaka inona indray ny sitrapon'Andriamanitra, inona indray sitrapon'Andriamanitra mbola tsy vitako, inona indray ny zavatra mety mbola tsy fahatanterahako ety amiko, afahako mampitombo ny ara-panahiko, afahako mifandray bebe koa amin'Andriamanitra. Satria raha tsy hanana fifandraisana amin'Andriamanitra ianao dia tsy hitan'ilay fiainana mandrakizay, tsy hatsapan'ilay hoe hanana an'izay fiainana mandrakizay izay. Ety an-tany ry havana dia efa homanina ny andehananao any amin'ny fiainana mandrakizay, fa tsy hoe mbola tsy izao aloha izany, fa maro manko ny olona miteny hoe profiteo aloha ny fiainana ity, fa tsy fantatra na hoaizana, tsy fantatra rehefa maty tsy afaka hifotsony, maty tsy afaka anao an'izao tsony. Tsy ry havana, maty ianao mbola manana fiainana, io le tena fiainana, fahafatesana faharo, le fahafatesana voalohany iny mbola miara-nofinao. Fa rehefa avy eo amin'izay le fifoazanao eo dia ny andehananao any fiainana mandrakizay sa andeha any fahafatesana faharoa ianao. Ka raha eto ianao tsy manomana ny ara-panahinao ny fiainanao andehananao any an-danitra dia ho faty mandrakizay ianao, tratra ny fahafatesana faharoa io. Ka androany manaitra ny sainao ry havana hoe efa niomana ve ianao, efa niomana amin'izany fiainana mandrakizay izany ve ianao, fa araka ny tenin'i Jesosy eto dia tsy azoazo fotsiny ny fiainana mandrakizay, raha vao tsy tanteraka ianao dia tsy ahita ny fanjakan'ny lanitra. Ka efa tanteraka ve ianao? Za tsy miteny hoe efa tanteraka fa za zao mbola tsy tanteraka, fa mitady sy mikatsaka ny mbola atanteraka anahy mba azahoako an'izany fiainana mandrakizay izany. Izany tsy hoe vita androany na rapitso fa isan'andro ianao mila mikatsaka an'izany hoe inona indray ny sitrapon'Andriamanitra mba hatanteraka. Dia za ry havana teny aminao hoe mifoaza, aza matory, aza variana amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Fa mandalo ihany mety ary mety ho loha,
fa ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay kosa dia tena iainanao mandrakizay. Dia mihitsy matoky ary havana fa nampahery anao indray izany teny izany ary nampisaintsainanao ahafahanao tena mafoy teny ho an'Andriamanitra. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany fiadanana kosa ho antsika tsirairay avy izay teny. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ranabavy Erika dia tahiny tompany ianao sy ny ankonanao. Maromaray ny olona vahiny eto aloha toa dia ara-panaingina tsy dia lasa ny anarana ny aina mahino sokosa fa tsy vahiny fa misy hitako teo nanita nini sa nanita tonga soa ianao dia tonga soa koa mamanina tao moa zany androany koa izy vao niaraka tamintsika teto izy koa mbola vaovao hitako tao preta tsy vaovao koa fa ara-panina satria zay vao tonga soa meva tsy vaovao dia tahiny tompo. Sotra betsaka ranabavy Erika, mankasitraka tena mino afa voarain'ny olona ny hafatra ary tena menonao mitory an'izy dia ataonao tena tao amponao mihitsy le zavatra torinao, tena misaotra, mankasitraka dia Andriamanitra ny hamaly fitianao. Mamy le toriteny dia misaotra satria fantatra efa tsy mora nareo renim-pianakaviana tsy mora entsika tsara fa misy zanany tomany kely teo dia hitantsika amin'izany fa tsy mora izany zavatra manao toriteny izany renim-pianakaviana. Eo ampanaovana an'izy ianao taitra ny zanakao fa tsy mahakivy azy izany ataony ny asan'Andriamanitra maika mofantsika ianareoreo izay tsy mbola renim-pianakaviana araroty ny fotoana. Alleluia. Zao ny fotoana araroty nahafahanareo manao tenanao dia mbola tanora dia ataovy ny asan'Andriamanitra. Misaotra ranabavy dia misaotra anareo ihany koa izay mankasitraka azy amin'ity androany ity satria nareo mankasitraka azy io dia mampitombo alleluia, mampitombo ny etaetany dia mampitombo any anatiny ny etaeta androso lalandava koa dia tahiny Jesosy dia mahereza ianareo tsirairay avy misaotra satria reny fankasitrahana ataonareo reny dia mahatonga an zareo androso hatrany. Dia tahiny Jesosy ary isika rehetrarehetra. Dao ary tsika hiditra amin'ny famelabelarana tsika avoarinareo daholo zay ny hafatra ny amin'ny programantsika amin'ity herinandro ity satria mety misy aminareo mbola tsy naharaka ilay izy tamin'ny voalohany dia averina fa tsisy ny fandarana vavaka fanomboana amin'ny larobia tsisy koa ny fandarana misandrata fa manomana kely ny fankalazana ny fahatelo taona amin'ny zoma ho avy zao isika rehetrarehetra koa dia tahiny Jesosy daholo isika. Matio 7:20 andiny 4:20 hatramin'ny 12:20 no novakin'ny ambavitsika Erika. Ny andre dia toizako hatramin'ny andiny 4:20 aloha toizako hatramin'ny 7 andiny 4:40 hatramin'ny 7 no vakiko amin'ity androany ity. Ny soramady dia namaliny Jesosy ny fanontaniany le mpanankarena anankiray sy ny resaka nataony tamin'ny mpianany rehefa lasa lehilahy satria taoriny nandehanan'ity lehilahy ity vitany azy, vitany anjarany tapitra ny momba azy dia mba nanana zavatra koa Jesosy ny tenenina tamin'ny mpianatra izay tsy tokony hakivy atsika akory. Izany mahatonga antsika tsy hakivy le toy an'ilay zavatra nytenenin Jesosy io dia zava-dehibe. Vakiko izy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary misy anankiray anatin'azy ka hoe mpampianatra ho inona ny tsara ataoko azahoako ny fiainana mandrakizay. Azoko hatsaina mihitsy io lehilahy tsy nanontany tany amanginginy fa teo amason'olona satria io lehilahy io dia te hianan-kendry teo anatrehan'i Jesosy dia saika hiteny mba ho hitan'ny olona hoe za efa tena izy. Toetrany fariseo zay. Ny fariseo na mifady hanina ary dia atao mifantatry ny olona rehetra. Ina vao zaho fady hanina 7 andro io tsisy idiran'le resaka ary tsisy idiran'le resaka tsisy nefa
misy fotoana olona tsy efa tsy mahita ahoany tsy mahita ahoany fadianina fadianina tsika anao tao zany no toetrany fariseo tia no hitan'ny olona fa izy ny tena izy ary toetrana fariseo io zavatra nataony ty lehilahy teo nanantena izy fa efa tena mety de nataony daholo tokoa ny zavatra rehetrarehetra de te hisy teo amin'ny olona izy hoe raha zany re raha zany lanitra zany fa milamimany amintsika misy karazan'olona ohatr' zany misy karazan'olona zany tia ny hoen'ny olona tia ny hitan'ny olona ohatr' zany ny zavatra eny aminy de tratran' Jesosy izy nefa teto nareo fa sendra olona ohatr' zany ve ohatra hoe misy olona be dia be ny olona ohatr' zany mbola efa ela be zay tamin'izany de misy namako zay de miaraka miditra toeram-pisakafoanana zay de izy ery amin'ny table lavitra be ery de taty andafy izy tamin'izany anarato a eny olona rehetra anarato a ahoana ina vaovao zaho tsisy vaovao e tafaveriny eto an-tanàna Soamantsara faly amin'ny mitondra tômôbily eny amin'ny autoroute rato a de ny olona rehetrarehetra menatra ka ty lehilahy ty sika anao ohatr'izay ny tena marina natokisany tanteraka ny tenany de fananany zany natokisany tanteraka ny tenany ary sany atrika an' Jesosy izy hoe Jesosy inona ny tsara ataoko azoko ny fiainana mandrakizay de efa fantatry Jesosy ny tiany hatongavana misy azo tantaraina izy manao an'io fa raha tsy nisy azo tantaraina ny afina an' Jesosy io lehilahy io ny afina hoy Jesosy taminy nahoana no anontanianao any amin'izay tsara rainy tsara fa raha te hiditra ny fiainana ianao de tandremo ny didy zay aloha zany zavatra ray voalohany ianareo tsy ratsy akory tsy ratsy fa zay aloha zavatra voalohany tandremo ny didy tandremo didy zany mahatonga antsika mitandrina didy ny didin'Andriamanitra ary lehilahy taminy inavy moa hitanao nataony daholo reo de le betaben'olona ohatr' zany hainy le zavatra de ianao ny antany inona avy le anina de ina koa ohatra hoe nanao raharaha za de tsy teo an-tranony eny de nataoko ny raharaha sasako ohatra ny vilia dioviko ny trano dioviko ny tokotany ny sasako ny tômôbiliny nyregleko hatramin'ny sezany efa eo le coussin fitondrany tômôbiliny de zao am'izay rehefa tonga neny de zao ny teneniko neny inona asa tsara ataon'ny lehilahy ty vady ohatrany lehilahy mahafinaritra rehefa manampy vady toy izy neny mba manadio trano efa nataoko nefa de ina koa sazo raha mba misy azany lehilahy zany hoe manasa vilia efa vita ny dady zany de ina koa ary tena mety mahafinaritra kosa aloha lehilahy raha hoe mba hoe nanotobiliny vady ny ala sasany efa nataoko ohatr' zany ke natao ty lehilahy ty efa vitany le izy vitany fanekahaka dokadoka mahafinaritra koa makadokadoka amin'eny aleloia sasafoneny kely loha ty vadiko ty de mahafinaritra de eo resy nareo kaiza koa le afinaritra fa mba manaonao kely eo fotsiny dada fa nareo koa nefa ino ny andrasan'ny dady iny
efa tapitra hatramin'ny resaka de ny tokotany nge somary mba nataotaokotsika kely ny tokotany mahafinaritra mba jerevy any alova mana fahitanao azy ohatra tsy de vitako tsara nefa tena niezahana mafy fa ina akadokadoka amin'eny izy manao an'io aka 19 izy manao an'io mety tsy vitako tsara radalana ary ny an'le trano fa de jereva aloha sao de anina nefa vita akaba kely izy manao an'io za nge tena za mihitsy izy losoako misafosafony rehefa mafaly izy tada ty oa de io alleloia de zao ory lehilahy inona mo de ozy izy jesosy no hoe aza mamono olona tsy mbola namona an'izany tsika jesosy aza mijagajaga draidraidray fady an'izao lehilahy zao zany no hoe tsy manala anay aza mangalatra ayayayay fadin-drazatsika reny jesosy ayayayay aza mety vavolombela mandainga sanatriane zany jesosy kristy manajany rainao sy ny renao vonanaterako kadory zareo maly nidra to tena nanaja azy tsara mihitsy vitako reny jesosy tiavany namanao taka ny tenanao eny jesosy koa sarany efa hoe vitako azy ny tena tiako ohatrany tena akory zareo datan'ingery zareo hoe firy ny amiako amin'ny facebook hoe tiako ohatrany tena akory zareo taro tsisy adiniko mihitsy reo ola izatovy taminy efa voatandroko avokoa zany rehetrarehetra zany mbola saika aka tsy 19 tsony reny fa itifitra an'le 20 am'izay izy de zao ny teneniny fa inona mbola tsy mahatateraka za zao ve de tsy tateraka fa inona teneny aza mihafafa de za aza mihafafa za tsy tezitra amin'ny fanakianana tsy tezitra na misy fanakianana etoko anatsarana ny fandehanako any an-danitra fa tenena aza mihafafa mihitsy jesosy inona no hitanao hoe mety mbola misy ve za mihafafa jerevo mihitsy ahako mety misy ve jesosy hoe mety mbola tsy nikely raha zao tenako zao ho any an-danitra io zao jesosy de tsy teny fa menamenatreo fa tenena aza atao voatra ny zandronao mihitsy za vonina za manaiky fanakianana be dabe ny loatra zany nareo efa nahita loatra zany za sendrany zany foana za pastera teneny fa za manaiky fanakianana fa amitenena zavatra ray eo ianao ny valo teny ny lavabe ohatra niny am'izay krizy ety pastera hitanao tsotra zany le izy fa izy kosa aloha afaka mba sotomboko ve le teniko azafatsy anao teny raha misy fanakianana fa tsisy ngely izy milamina be mihitsy ianao mamy fanakianana olo zany raha mbola tsika malagasy aza miditra am'izany ianao hoe za kiano fa za mandre fanakianana aza manakiana lamina fotsiny za loatra hatran'izany za pastera manaiky ahitsy raisy ohatrany zandronao aitsio tena zavatra ekan'izay ka le izy kosa tsy zany mihitsy izy pastera foana pastera moa fiantsonareo za tsy pastera veriko foana zay alleloia inona jesosy mba misy voatandroko ve inona tsy matateraka tany amin'ny laingony am'izay nomeny jesosy andiny varika ambakolo aloha jesosy raha te ho tanteraky ianao eny jesosy tsy te ho tanteraka la zao fa tsy manino zao lehilahy zao tsy mihemotra raha mbola lanitra zany jesosy zao ary izy jesosy mandehana amidio fanananao de omeo malahelo de anarakitra ny an-danitra ianao de andao anaraka toka de naseny jesosy nanoana gamaliela hitanao io misy gamaliela fikambanana gamaliela mba manoany ianao an'io fa za mbola tsinitsininy fa neny ty laha ty tsy gamaliela nasena antoanany fa ny fanananao amidio ny fanananao de omeo malahelo de anarakitra ny an-danitra ianao de rehefa vita zany ndao anaraka teo amy tsy de maina na mahita olona maina to de hatrany valoarika hatrany le izy lentsikitsiky iny atafady jesosy zany le nify adino
fanontany maso evakevakely de le nify ty adiny le nitsiky le sorira zany adiny teto fa iny tampany avy evakena asa teto loatra zany no adiny teto ty efa tena to de maloka tonga dy ohatr' zany tonga de ny valoarika am'izay ramose mandehana amidio ny araka tamy le amidio lo mbola eo ihany dana amidio a ny tômôbilinao de ividany trano dana amidio ny tranonao a de ividany tany a de anao trano ohatra dana amidio mbola tsy de nindra la nitsikiny eny hoe malahelo tonga de valoarika tonga de valoarika eo a ndana amidio mifananao de omeo amy malahelo de rehefa eo vity zay de andao anaraka somera ao izy manomboatra andrim-petera zany de klasianao jesosy io anaraka andrim-petera andiny faharoapolo noho nandrezany teny zany izy a lay zatovo de niala tamina alahelo izy zay jesosy fa somary ohatrany hoe tsy haiko jesosy a ohatrany hoe somary nandona anahy eny hitako hoe somary nandona kely anahiko le zavatra nyteneninao de amiko a alohatsika misaraka de nialina mitondra fisainana andinika kely fa hitako ohatrany hoe misy zavatra nyteneninao ohatrany tsy de azoazoko zay ohatrany voadona kely eny somary voadona fa mino fa ho adiniko zay voadona izy niala tamina alahelo ary hitany olona rehetrarehetra zany ngery avana no zany ngery avana malala no nahazo an'ity lehilahy ty ary raha mbola tany amy manginginy io lehilahy io na ny tany ohatry mbola azo azy fa teo amin'ny apabe maso isaka anaratena sisoratena anapetraky jesosy tamy fitoerana satria zao tsy tanteraky io lehilahy io nandeha tam'le tanteraka eritreretiny fa tsy nandeha tam'le fahatanterahana izay amy jesosy tonga de nalahelo izy tonga de niarena koza ny kitiana tena mialatsiny aminao kosa jesosy omena amy malahelo de tsy anana nyrenitsony a zany de aveo koa vadiko boribory andeha anaraka anao andeha tongotra iogaoga erany tanàna iantsoantso anala de voly ka misy fetrany faharetako nataoko daholo ny zavatra rehetra fa za kosa zarotina mifahatsorako tsy mahita zay zao ny tenenina azarotina mifahatsorany olona rehefa hoe hitanao hoe arakaraka mahatsotra anavy jesosy de ny alefanao mihitsy hoe any am'le tena marany ana kosaka mba olombelona fa tsy anjery mety ny teny ohatry za mihitsy izy andiny fatelo amby roapolo ary o jesosy tam'ny mpianany lazaiko aminareo marina tokoa fa sarotra nidirany manan-karena amy fanjakany lanitra ary o za aminareo moramora kokoa nidirany raha meva amy vody fanjaitra nidirany manan-karena amy fanjakan'Andriamanitra teo ny natonga ny jesosy ny teny io de io atahoran'ny olona mafy mihitsy ny anan-karena rehefa meno ny zavatra io fa zany efa miteny anao aza matahotra ny anan-karena ianao Zakaiosy nanan-karena de Zakaiosy mbola nanan-karena talohan'ny nahafantarana Jesosy izy nanan-karena fa taoriana nahafantarana Jesosy izy mbola nanan-karena saingy nisy zavatra nataony tao Andriamanitra ravina tsy mampahantra ny devoly mampahantra ny olona Andriamanitra
mita no ainy, mita no fomba an'Andriamanitra, manome malalaka ny spesialité an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mampahatra zany, tsy toetra an'Andriamanitra izany. Hoe misy olona de avela ataon'Andriamanitra vao tonga aminy de ataon'Andriamanitra zéro boribory mandehandeha. Te hanantonantana anompo anay io fa tsisy tsony. Na kiraro aza le midécolle reny nomeko. De fekibe efa le misy tritratritry reny mihitsy mendrika anareo satria te hanaraka anahako eo izy Andriamanitra. De sakafo tapaky kibo de mahi kely dao de miranirany kely ohatry somary abahaba koka kely daholo satria te hanaraka anay eo. De ataoko tsy manam-bola mihitsy de mandaingandainga vola manolo leny de zany ahafantarana anao hoe paster maka vola amin'olona eny de mody le manao le rehefa sendra feny amin'olona de mody de toanina tenin'Andriamanitra ny tavandralahy mandranitra ny tavandralahy zavatra ataon'ny tananao ankavanana azo atao hitan'ny tananao ankavia hoe aza tenitenenan'olona zany fa zany nanao vola sy ny sisa de any de raha tsy zay de menany de tenenana zao zavatra rehetrarehetra hoe ny asan'Andriamanitra mbola tsy mandroso sy ny sisa zany ve ravana no jereo zao ianam-pavisoamefa Mampisoamefa zao raha nahitany sariny taloha nareo na tetina tamin'ny idirana de ohatry ny teneniny io ohatry ny voan'ny alofisaka kely zay izy niteny de teneniko tapaster de lavalava kely zay izy kisitisitina kely zay ohatry ny enina kely zay rehefa tsy ao am' Jesosy sika ny ohatry zany fa tonga am' Jesosy izy tsy haiko nahazo firy kilao zao ianam-pavisoamefa hatramin'ny anarany an' Jesosy vao me lasa mandimandina ny fiainanao memety rehefa mivavaky ianao fa tsy hoe mikorosy zay daholo ny fiainan'ny olona mivavaky ary ianao zakivy amin'ny fiainanao io nahazo 8 kilao ny soameva eritreretinao an'izany jereo arao maso ny fiainan'ny olona mivavaka fa miainga kely zany fa mandroso me tsara Zakaiosy toke jerizikire tenin'Andriamanitra Zakaiosy any amin'ny Luka 7:20 tiako jerena ho anao mantsy Luka 7:20 zao zavatra ny amin'ny Zakaiosy de olona mpamoretra ary olona mpanao tsindry azo lena sady fetsifetsy de alainy apitaka ny olona sy ny sisa Alleluia. Tena manova fiainana kosa aloha Andriamanitra za ndasesoary pitsika rehetrarehetra hoe novain'Andriamanitra ny Angela io nahazo 3 kilao izy alleluia itojo ngamba io nahazo 10 kilao fa tadidiko mihitsy tojo tamin'ny taty aminay ohatrany le pendant amin'ny design ve zao tena tamin'ny tojo vao hitanay voaloha mbola kelikely mbola mipitipitika mbola mandeha Zakaiosy tsara izy tamin'izay tonga taty aminay hoe zao paster miaha ohatry le pendant iny geda be misy nahazo 4 kilao koa tojo zao fa tsy ny kilao ihany io ry havana malala fa ny fahasoavana eo aminao mitombo fa tsy mampahantra Andriamanitra zay zao fa nanantona an' Jesosy zay koa mba nitombo kilao satria niala tamin'ny sigara alleluia tombo ny fahasoavana ianao mialana midira amin'ny fivavahana ianao fa iena daholo iena ny dépensanao de hitombo ny fahasoavana aminao afaka sigara ianao de efa mitombo ny anaty portefeuille anao alleluia ta iny tompany ianao fa Zakaiosy olona nandeha ary olona mpametsifetsy olona fa rehefa tonga teo aminazy Jesosy tsy niandry ny teneniny ohatran'io lehilahy io izy io lehilahy io nianan-kendry inavo Jesosy za Jesosy ohatr'izao fa Zakaiosy indray tsy niandry andryzany izy tsisy ninona tenenina raha teo izy fa ny azy etsika ny tonga tena ataony ary any amin'ny le laingony mihitsy hitanao any amin'ny le laingony le natratrarany Jesosy any le lehilahy ty no tonga de hitany Zakaiosy hoe zao Jesosy nitsangana izy andininy favalo amin'ny Luka 7:20 tompo indro ny atsasaky ny fananako ho an'ny malahelo hitanao ianao raha ianao mahatsapa tena voalohany
ataovy ny hetsika tokony ataonao fa tsy ho tonga eo aminao zany zay fa manina ny asasany fotsiny omeo daholy fantatry Jesosy ny toe-pony lehilahy tarivo fa tsy vonona nikitika amin'io izy na kely ary satria maninona lehibe loatra ao am-pony io ny zaka izy jerenao tsara ny atsasany nomeny any malahelo ray aloha zay Jesosy tsy niteny aza fetsifetsy ry zaka iosy izy rehetra mena mahandry ianao androandro tsy mana-kohanina tsony andro fa te hiaraka amiko eto tena zany ve Jesosy tsy niteny an'izany Jesosy nitenin'i Jesosy zavatra hafa mihitsy satria mbola nampizaka iosy koa ary raha misy ozy izy zavatra olona naraiky tamin'ny fanambakana de onerako avy efatreny bazonao tsy ave zany ray mana raha ny tena marina raha ataontsika ny conteconte ny fanana ny laza i Zakaiosy ny fehany io teny io de zao tsy ndrarahiny Zakaiosy ny fananany ny atsasany no nomeny izy tsy te hiteny zavatra misy atsika ravana miteny zavatra hita mihitsy hoe tsy tombony zany Jesosy anompoanao hatramin'ny farany na de efa tsisy ninona tsony eo tanako ninona lalana lehako Andriamanitro na tena tsy manana fatsikirany olona ray ary asisa nefa tsy afaka mividy kiraro anatin'ny ray volona fotsiny ianao de efa Andriamanitra tsy mitany ianareo ny zavatra fehany ty zavatra ty de zao Zakaiosy misaina ary ianao ndo tsy kisaina petipinira miteny zavatra hita fa tsy tratra ry malala omeko anao ange ny volana sy ny kitany aza mba mino lehilahy ohatry zany nareo ranababy hitanao ianao raha miaraka amiko tena teneniko anao mihitsy fa tena meko anao zay tiriny ny fonao inona ny tianao pizza tsy maninona omeko anao zava andao tongotsika amin'ny voanjo aloha aza mba matoky lehilahy ohatry zany lehilahy mpanao aloha le tsy de miteny andeha fotsiny alohatsika halleloia fa jereo koa nefa hoe sao de tena tsy miteny ka tsisy ninona tenenina tsoma mandrakizay fa Zakaiosy nanao zavatra ampisainana ny atsasany aloha nomeny malahelo iny loha to de efa nomena fotsiny iny tsisy alahelo tsisy ninona to de ny atsasany nomeny malahelo ny atsasany natao iny indray nataony fiandry satria ny zavatra nalainy tamin'ny alahelo teo de rendretreny mbola onerany avy efatreny ko raha nomeny daholony mahantra moa de izy re ara nomeny mahantra zany ny volany de izy arahan'olona amizay aza volany anarainao tamin'ny akeriny tsanana zany tsony fa lasa mahantra de mitsoka laza Zakaiosy mpitsoka tsy zany Zakaiosy ny omana ina zany zavatra tiany tenenina raha tena marina tsy nisy tsy taopony Zakaiosy tsony reo arenan'ireo resinao zany compte zany atao mampiasa saina kely tsika fa marina zany teniko anao zany ny atsasany malahelo nanana 1 milliard izy zany ohatra milliard ma zao malaza 1 milliard 500 millions malahelo nefa Zakaiosy natonga azo milliardaire de zao betsaka tamin'ny olona nalainy tamin'ny akeriny karaha naka zavatra olona 10 millions izy de solony 40 millions iny vonona izy tsy misangisangy dika zany ny atsasaky ny arena zany de ny omanany anolony avy efatreny ho an'zay rehetra nalainy akeriny de ny ambolika mety kely sisy fa tsy nanao compte an'izany izy tsy problème zany ny zava-dehibe taminy de ny zavatra tenenin' Jesosy azony ozy izy hoy Jesosy taminy anio tonga tamty trano ty ny famonjena halleloia tatakalony Zakaiosy famonjena ry havana zay areny zany zay any fa ny zava-dehibe azoko ny famonjena tsy voavidiko vola ny famonjena avelako andro raha reo Jesosy nitazotazona na tsy voavonjy alefako andro reo Jesosy alleloia de zay toe-po zay no hitan'ny Jesosy tao amin'ny Zakaiosy Jesosy tsy nandinika ny compteny tsy nijery ny compteny any amin'ny banky sy ny sisy fa le toe-po hoe ny atsasany meko malahelo ny atsasany ataoko ohatrasotro zao nazava tamin'i Jesosy tsy olana amin'ny Zakaiosy ny arena fa efa hitan'ny Jesosy ity lehilahy ty indray Jesosy nanoloana anazy afaka namin'ny azy fiainana fa sady nomeny Jesosy izy baiko ivatra ny rena de ame azy ho an'ny malahelo no natsony Jesosy hiaraka tsy azo ny olona tsaina mihitsy zany atsony Jesosy miaraka amin'izany
na depart zéro tsy manana ny inona ianao hiaraka am' Jesosy tsy ino ny efaranao fa ino ny etomboanao. I Abrahama ve ravana tsy nanan-janaka satria nalain'Andriamanitra Isaka. Inona tao anatin'ny Abrahama? Ny tao anatin'ny Abrahama de tsotra. Halleloia. Ny zavatra tao anatin'ny Abrahama de tsotra. Halleloia. Ny zavatra tao anatin'ny Abrahama de zao tsy hoe tsy tia ny izy ty tsy hoe tsy tia ny akory Isaka fa tiany kokoa Andriamanitra. Alika toko fa Matio toko fa roa amby roapolo akiko vetivety aminao Luka Matio azafady mba mareo amby baibolinao izy ty Matio toko fa roa amby roapolo andiny fa fito amby telopolo. Ao anao izy Jesosy ny antony Jesosy ny am'izay didy lehibe indrindra andiny fa fito amby telopolo de Jesosy taminy tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Tiany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny averiko tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra. Halleloia. Tiavo amin'ny fonao Andriamanitra tena tiavo tena hoe amin'ny fonao de tiavo amin'ny sainao rehetra rehetra ihany koa. Any hoe sainao afaka misaina zavatra be dehibe io fa mbola Andriamanitra koa manjaka ao anatin'ny sainao de amin'ny fanahinao rehetra. Zany hoe tsisy ninona mihitsy zany riavana rehefa jerena tsisy ninona mihitsy na kely raha bakaka ny fonao. Halleloia. Ka le olona anankiray taria voakitika ny azy ny vola mazava ho azy. Ny olona anaraka an' Jesosy zany de olona efa andalana makany an-danitra zany. Ny mpianatra akoatran'ny Jodasy voavonjy daholo. Akoatran'ny Jodasy voavonjy daholo ny mpianatra 12 sy izay rehetra mbola nanaraka teo. Ry Stefanina tsy tao anatin'ny 12 tsy tao anatin'ny 12 lahy fa sokatra ny lanitra. Halleloia. Mbola be dehibe. Zany hoe io le teny Jesosy avy anaraka ohatry ny teny hoe andao any an-danitra. Halleloia. Fa inona zava-dehibe tamin'ny olona le ho any an-danitra ve? Le vola no tao anatin'ny zava-dehibe taminy. Io lehilahy io de tsy tian'Andriamanitra tamin'ny fony sy ny fanahiny fa tian'Andriamanitra tamin'ny sainy fotsiny. Tian'Andriamanitra ataoko zao rehetra zao tsako ty mbola ety de ataoko ty de tenaiko Jesosy fa vitako ty tian'Andriamanitra tamin'ny sainy fa tsy tian'Andriamanitra tamin'ny fony tsy mibaikeo ny fony, tsy tian'Andriamanitra tamin'ny fanahiny, tsy tian'Andriamanitra tamin'ny fanahiny tany anatiny tany. Voakitika ny vola de alohany nandeha. Inona riavana safidinge zany ho any an-danitra tsika sa ho any amin'le arena de ny vilisy lasa izy volasa tena Andriamanitra nge niala tonga teo izy tamin'ny fifaliana fa niala teo izy taminareo niala nisaraka tamin'i Jesosy izy hoe ny arena kosa aloha Jesosy asa mba kitikitiana. Zavatra tiany Jesosy zavatra tian'Andriamanitra ho fantatra de ny lanjain'Andriamanitra ny fitiavantsika azy. Inona ny zava-dehibe? Inona ny zava-dehibe tamin'ny Abrahama? Isaka ve sa Andriamanitra? Tiany Isaka niriny hatramin'izay fa mbola miporofony Abrahama fa Andriamanitra mbola tiany mihoatra. De inona nataon'Andriamanitra? Nalainy ve Isaka? Tsia. Efa vitan'Andriamanitra ny nafantatra hoe inona ny ahomponao. Hoy le anjely le Abrahama aza manizitra ny tananao amin'ny zazalahy fa fantatra zao ny ahomponao. Efa hitan'Andriamanitra zao ny ao anatin'ny fonao. Abrahama tsy nisangy tsy nisalasala izy. Nalaina ve Isaka? Tsy nalaina. Ary za tena mino fa rety latina naiky mety nomeny mareny mety nirasan'i Jesosy nomeny mareny mihitsy aloha ny fananany fa aveo za mino fa nitahiny Jesosy ndray izy de nataony lavaverina tamin'ireo ny Joba ngeravana ohatr'izany. Efa hitanao tao anatin'ny tantaran'ny Joba ve rehefa lasa reo ka nitomany Joba ny fananako ho aiza tsony ahy ndreo ny ariko ny arenako manontolo very ahy
rehefa nanao accident indray andro potika ny tômôbiliko potipotika tsisy raisy nefa tao daholo natotoko ny mba hafananako rehetra indray andro aho tamin'ny taona 4 dia nanana fiarakodia zay tamin'izany dia fiarakodia io vao nivoaka mihitsy zany fiarakodia zany tamin'izany mbola vao anakiroa tao Madagasikara nisy azy dia mba zany nanana ny faharoa na telo teo ngambe ohatry nisy ray tany nisy Garananana dia nisy Gasitrenanana dia za zany mba nanana ny fahatelo dia tobia tena lafo be mihitsy tamin'izany tena lafo be mihitsy nazahoakana izy io tamin'izany dia tamin'izany nisy opération be nataon'ny douane tamin'izany dia nianjehan'ny mpiasan'ny douane le tômôbily hoe misy tômôbily avoaka dia avoaka amin'ny fomba mety hoe tsy zay namoahany olona anazy tany dia nisy namako za tamin'izany be relation be dia nisy namako ny teny tandremo ianao izy fa io tômôbilinao io mpiasan'ny douane nama io tômôbilinao io efa any aminay ny liste fa io vao hita mandeha dia hosotomony io hosotomony dia miala maina amin'izao ianao ny olona any aloha ihany ny fanarahana ny tomany andro anina mihitsy tamin'izany mbola anao krismasy andro krismasy tamin'izany tomany atao am-piangona teoba io ny fahalalako rehetrarehetra very ahy tomany tamin'ny mampina mihitsy tamin'neny eo very ahy io ny fahalalako rehetrarehetra hosotoma hony iza tsy ony aleky raha vinandrevoany loatra nitsony tomany tamin'izany so nan'Andriamanitra moa tsy lasa le tômôbila fa nisy vahaolana tamin'izany ianao efa hitany jobany teny tao anatin'izany fotoana izany hoe very any arenako hoe ny tomany joba no ny amin'ny zanany tsy nisy mihitsy toka ny tomany joba ny amin'ny arena hoe te very daholo ve le ondry Andriamanitro aiza tany alehako Andriamanitro teny an'izany ve joba tsy miteny an'izany joba tomany izy ahoana moriavana ny tsy ampitomany fa raha tadidinao tsara azonge jerenao tsara ny fomba fitrangan'ny fahoriany joba dia zao ny omby ny asa sy ny boriky vavy nandrasana lasa ny sabianina aloha ny voalohany dia ny mpanampindretritra to dia vonoany sabianina daholo dia ray sisany efa nandositra mbola tsy dia naninona ny joba tsy naninona tsy naninona fa mbola tsy dia naninona ozy joba hoe mbola manana dia avy eo indray ny latsahan'ny afin'Andriamanitra ny ondry amanosy ny ankizy lahy tonga dia levona ray sisany tafajanona dia vataitra ihany joba fahatelo nalain'ny kaldiana ireny raha meva rehetrarehetra dia ny mpanampy rehetra koa ny vonony fa tany amin'ny fanny efany ny zanany lahy sy ny zanany vavy nisy rivotra maherina mely dia ny anjeran'ny trano tsangana amin'izay joba nandritra ny lambany dia naratra ny lohany dia ny akapoka tamin'ny tany tanao ry havana zao ny tenin'ny joba ty isan'ny teny tena mampiavaka ny joba teo amin'ny fiainana ilay ny teny tamin'ny olona nanao hoe na dia hamono ahy azy izy dia mbola toky azy ihany na mbola hamono azy Andriamanitra mbola toky azy joba azo ny antoka izy ho any an-danitra tsy problème n'izany tsy problème fa mbola manana an'Andriamanitra izy ijoba zany tena mifanohatra amin'ity lehilahy tao amin'ny matity mihitsy ry havana malala ny zavatra tian'Andriamanitra ho hita inona izany lehibe ao am-ponao
ary anao tsy afaka manao zavatra hoe 50-50 a araka ny teko taminy fana hoe tsika mitandrina andro sabata tsika atao hoe sabatista ny olona misabakabaka sady atsika eny ny aroa sabakista indray reny satria zao misy olona mamy atsy de finiaroa tazomma kely ny atsy tazomma kely zao tontolo zao tazomma kely any vavaka sady mivavaka kely any no manao zao tontolo zao kely any zany efa miteny anao fa tsy ho tafita am'zany zavatra zany ianao tapony hevitra na ianao ivavaka na ianao tsy ivavaka raha mbola mety aminao aloha ny mifaninana am'izao tontolo zao amin'ny zavatra maro isan-karazany de dany lohany am'izao tontolo zao tena teneniko anao zany fa Andriamanitra tena nyteny a fa ny olona mangatsika ny olona matimaty alohan'ny vavany alohan'Andriamanitra le mangatsika be tena olona jolampamon'olona reny tena tian'Andriamanitra reny atsony fa le olona mivavaka efa mivavaka ihany fa manala braka n'Andriamanitra ety sy eroa de mivavaka kely de manany mitandremotsika na atsy zao mantsy ravana Andriamanitra tena mangataka amintsika mihitsy androany inona ny fanapahan-kevitra iza ny tiatsika any amin'ny anina any misy tantara mampisaina any amin'ny Luka vakiko aminao ty raha mbola tsy lasa ny fotoanatsika vakiko ainkaingana be Luka toko fa 9 lavalava izy ty andininy voalohany hatramin'ny fa 13 mba mareo ambebolonao ty tantara ty fa tantara tena mampisaina izy ty Luka toko fa 9 andininy voalohany hatramin'ny fa 13 ny fanoharana ny amin'ny mpitandrina tsy marina mpitandrina tsy marina ny atao pastera de mpiandry pasteur mpiandry fa eto ndray misy hoe mpitandrina de mitandrina inona mitandrina ny fananana ndray tadidio fa reo fananan'olona rehetrarehetra zao de fananan'Andriamanitra misy fotoan'Andriamanitra manendry olona za zany zao mety mba mpitandrina eto am'izao fandanjana de mitandrina an'izy mitandrina anareo mitandrina ny fanahintsika rehetrarehetra mitandrina anareo mahatonga ny sarotiny aminareo mahatonga ny miteny aminareo ny amin'ny fitondratena anareo tsy zay te hiditra amin'ny fiainanareo fa zay mba te hitandrina satria fananan'Andriamanitra ianareo zay mba mpiandry de mba atsonareo pasteur averiko le tandren-danitra tsy pasteur fa atsonareo pasteur de raisinay ampaitra te zany anaran'zany zay fa matsy olan'ny olona matetika za tsy pasteur tsy mendrika an'izany pasteur zany eny tompoko lasy tompoko vavy fa zay aloha mba hitson'ny olona na eto de mahapasteur eto am'izao fandarana izy eo zao halleloia fa tsisy certificat tsisy diplôma raha hitady ianao fa eto ny diplomatsika latsaka avy any de avoaka aminareo eto halleloia tsisy ny anarantsika fa nitrandrahantsika nomeny fanamasina atsika zany rehetra zany mariako foana mantsy zavatra fa maki ten'Andriamanitra fanoharana ny amin'ilay mpitandrina tsy marina ary hoy Jesosy tamin'ny mpianatra nisy olona manan-karena anankiray nanana mpitandrina ny fananany zany hoe misy mpanan-karena be zany de io to de raisitsika mba tsy halavan'ny tantara to de raisitsika io Andriamanitra io de io lehilahy mpanan-karena io nanana mpitandrina ny fananany de isika zany mpanompon'Andriamanitra hitandrina an'izy reo fanan'olona rehetrarehetra sarobidy amin'Andriamanitra eo fananana fa ratsakely volamena mihoatra noho ny volamena fananana reo fanan'olona rehetrarehetra eo ho tandrematsika reo halleloia ianareo zany reo raha eto amin'ny fandarana eto zany zao ohatra de raisiny za zany zao mpitandrina ary napakazy izy fa zao ary le iny zany hoe za zany ohatra na pasteur hafa mitandrina ny fiangonany de nampangain'ny olona fa mandany ny fananany misy anjely manara-maso halleloia manao tatitra any amin'Andriamanitra manao ny tsara ianao tonga ny tatitra tsara manao ny ratsy tsika tonga ny tatitra ratsy halleloia sotra erika za koa tena raisiko mihitsy zany halleloia iriko koa zany tsara koa zany pasteur rado fa tsy jilamboty rado tsony tany ny ala halleloia de misaotra anareo ho anareo koa ny anaovana an'izao halleloia nareo mba miantso anany zany alohan'ny olona tsy antso an'izany fa zay faly manana anareo halleloia makasitraka anareo amin'ny fanohana anareo tianay be koa nareo de zao ny zavatra antranga nisy ny ampangy izy tsy ny devoly ihany miapanga fa ny anjely koa mandaza atsika amin'Andriamanitra raha manao zavatra tsy mety tsika ary napakazy izy de io teny le nampangeny olona tamin'ny famandany ny fananany
io misy zatra tsy normal ny fitantanana an'io fananan'io a patron a ary napakasisika anao tamin'ny hoe ahoana zao fandrenesako zao nampanatsoan'le patron zany izy ieniko ny zavatra nitranga ahoana ny fandehan'zany marina ve zany sady iso ahoana zao fandrenesako zao mamoany amin'ny fitandremanao fananako zany hoe avoay a ny livre comptable avoay ny comptabilité rehetra nataonao a ny stock a ny gestion rehetra ny momba ny gestion rehetrarehetra ny fananana ny facture ny dépense ny recette rehetrarehetra avoay isy audit zany atao eto anao audit avoay ozy izy fa tsy mahazo mitandrina fananako ianao zany hoe sady nasena namoaka an'le izy natao ny audit nefa nytenena fa tsy hitandrina ny itsondry lozy zany ajely tena miteny tsika manao tsy mety tena nanjereny amin'Andriamanitra ary le mpitandrina mitandrina fananana anao anakapo hoe inona ngeny ataoko fa very ahy zany inona nge ataoko fa esorony tompoko amin'ny fitandremana ny fananana miasa tany tsy tratry ny haiko ny mangataka mahamenatra tanao tsara asa izy ary za miteny amintsika rehetrarehetra reto isika manao mpanompon'Andriamanitra ireto fa tsy misy manana asa tsara noho isika reto mitandrina ny fananana ny raitsika fa ataovy tsara ny asan'Andriamanitra alleloia tsisy manana asa tsara ohatran'izany pasteur zany ravana malala de ny mitandrina ny fananana ny ray nareo misy fotoana ohatra tenenay ranabavy ho vahity zavatra ataonao aty fa tsy mety de tezitra be aminay nareo fa zay za faly be am'ireny zay Jesosy hitandrina ny fanananao ngeny nataonao anahy eto hoe ka mitandrina iny fa iny le fananana fa tezitra de anazy iny anao sy Jesosy iny ny atsika sanao iny efa vita teo amin'ny atsika tezitra amiko ianao de tenanao hoe mamelany efa anao mbola tezitra any de tsy hitako ny azo atao fa vitako ny adidiko ary eo anatrehan'Andriamanitra aminy tena matsiaro mihitsy hoe Jesosy vitako ny anjarako anjaranao sisa tsara fantatra rehetra zay mba voateniteny reto zany zay ina moa itenenana reto ny tenenana reto de zavatra tsotra manana fahamasinana zay eto teneniko anao ty eto tsisy vola aloha eto tsisy rakitra tatazana aminao eto fa eto ny vidiny fiarahanao aminay eto raha tianao ny aharitra ny fiarahana eto manana fahamasinana ireny zao hitanao zao ny kadaka ina zao voaviny amo kadaka anteto mbola tsy ela izao izy maninona izy tsy hitanao mba misarin-doha izy ara-baiboly reny ny vidiny te hitory tena eto anao na te hivavaka sy ny sisa eto anao tsisy vola alaina aminao fa ny alaina aminao manana fahamasinana halleloia any ny asatsika ary hoy izy hoe ozy izy inona reny ataoko fa esorony tompoka very le asa tsara be miasa tany tsy tratry ny haiko te verina de anao asa tany tsy vitako zany tsy tratry ny haiko zany nefa mangataka koa mahamenatra ka raha fantatrao zany de tokony tandremanao tsara marina mihitsy te mampioninga tsaroako le tenyzay olo zay raha fahitako anao io zandro karaha-panahy mihitsy ianao zay hoe voalaza anao tsy mba mitongy an'izany mihitsy aravanao zahako zokiny ara-panahy aza matahotra nefa tsy mba ty amiko zany tsy ty amiko zany raha ty amiko zany de nasiako anarana hoe ohatra hoe anarana ambony be momba ny fitonana rado akiradio ny hitanao eo alleloia fa zao tena tsy tratry ny haiko izy izy nefa koa mangataka tsy vitako fantatro zay ataoko andiny vevatra mba hisy andray aho ao an-tranony rehefa voaisitra amin'ny fitandremana amin'ny fananana tonga izy zany de namboatra ny lalakizorany efa voaroky eto any de amboariko aingana zay apetiny fiainako miaraka amin'ny olona de zao ny nataony jerenao tsara ty le maty raha maty de matesa ravana de ozy izy andiny fadimby hitako izy izy ny hevitra diny vevatra mba isy andray ao an-trano rehefa voaisitra tsy hitandrina ny fananana tsony de ny ato zay rehetra nitrosa tamin'ny tompony izy akao aminy de ny mbola nanana fahefana izy zany de ny ato zay rehetra nitrosa tamin'ny tompony izy tao aminy ka nanao tamin'ny voalohany hoe
ohatriny androsan'ny tompoko aminao ohatriny androsan'ny tompoko aminao de hoy io de lo linjato ny famarana de hoy izy taminy ity raiso ny taratasinao a de mipetra faingana de 10 soraty hitanao lasa teony hoe zany izy efa nakatsy marina fa rehefa hiala ihany izy de tonga le fananan'le tompony de sarazareny fotsiny tamin'olona zay olona tokony andoha ohatra hoe 100 000 ataovy 50 fotsiny fa tsy maninony zany e ataovy 50 fotsiny fa avy atsika mifanaraka fa am'izay aninony am'izay izy a rehefa miala ao mba malalaka mba raisiny mba misy trosa kosa izy amin'olona mba ananan'olona ena maso hoe mba misy bête morale kely koa zany amin'olona hoe mba nanisy soanao kosa fa de avianao aty ohatra zany zay le izy ary nisy anankiray kosa izy andiny fa veto aloha izy tamin'ny anankiray ohatrina nitrosa aminao de hoy izy varinjato ny famarana de ho koa izy taminy ty raiso ny taratasinao de soraty hoe 20 gaga ny olona marina atao fa tsy maninony samy manapaketo atao hoe 20 alan'ny arenan'io aizy nareo mba tsy njovo kokoa ny any sahirana ka aiza de ny efa mpanakireny ohatrany moala evo atao 20 tsy aka mifanary zany efa hiala izy manao an'io alleloia de hoy izy tamin'ny anankiray ataovy 20 andiny fa valo enonao tsara ty ary ny tompony nidera ilay mpitandrina tsy marina satria namatsaina izy nidera le nidera eto a de zao miaiky misy fomba fitentsika miaiky azy zay izy tsy hoe midera hoe alleluia mideraina ny anao fa tena mpitandrina tena tsy marina anao tsy zay le midera eto le hoe le nidera fa tena niaiky tena nanaiky tena zany teny ataona manaiky anao a satria fatan'le izy tena manaiky azy zay ozy izy miaiky azy zay zay zatra tiana teneny eto a satria zao izy izy miaiky azy satria manatsaina izy fa ny zanaky sy dodotra zao de manatsaina kokoa ny amin'ny karazany no ny zanaky ny mazava hitanao a isika ny olona rehefa mivavaka rehefa lasa zanaky ny mazava de ohatrany olona tsy misaintsika ohatry hoe tsy de manatsaina tsy de manatsaina ahoana fa fomba fiten'ny olona le hoe mpanompo be an'andriamanitra rehefa lenao zany io angaloha kely any tsy mety zay nareo koa de mpanompo be an'andriamanitra fiainana efa mangaloha kely fa de andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany nareo efa lenao zany hoe mpanompo be an'andriamanitra ohatrany hoe lasa tsika ohatrany hoe lasa olona ohatrany hoe tsy de misaina zay zao taloha vatra automobile fa tamin'ireny crise tamin'ny 2002 reny azavady tsy 2002 fa tamin'ny 2000 firy moa le nisy ko 2009 tamin'ny 2009 reny a tena teneniko anareo ty zavatra ty fa tamin'ireny a be de be ny olona tao amin'ny mahitahita ny ambonimbony any mahita an'ireny double cabine hard body ho antsika zay malala automobile reny nisan'ny hard body amin'ny fanjakana double cabine reny a mialatsiny avy zay za tsy manaratsy fanjakana zay zavatra nisy zay zao nahitana zany tao anatin'ireny crise zay de ohatrany hoe tsisy fitondrana tsy zany de mikorotana de nisy nanantona anay tamin'izany zay mpivarotra automobile professionnel mihitsy zay taloha tena professionnel za tamin'ny taona 24 de efa nanana site web misy ny tomobile rehetra amidinay tamin'izany misy hatramin'ny lokony zay tianao jerena hatramin'ny ao anatiny fantatr'olona be tamin'izany mpivarotra automobile tena anisan'ny professionnel tao Madagasikara tao za tamin'izany de nisy nanantona eritreretinao ry havana reny hard body reny nisanina double cabine fanjakana reny 4 50 millions 50 millions nareo de efa mahazo karaha manana 200 millions de efa mahazo anaky firy anao zany anaky efatra nefa ny vidiny anankiray tamin'ireny tamin'izany 150 millions any de raha manana 200 millions zany anao de afaka mividy efatra ianao zay to de tsy vitsy nareo koa de lasa be nareo am'zany zany milamina be ny ohatra zao mialatsino a zany tena toejambatra zay tsy hoe manaratsy n'izy an'izy iny moa amenatra amin'ny teny an'izany zay tena tsy mety aminay zany
de niteneny misy ny olona nytoy nareo ko de tsy mba mampiasa saina ny olona de nisy olona tokoa mividy tam'ireny de ina zany ny fahitan'ny olona tsika olona tsy de misainy tsika toko mba raina kely iny de mananana kely fa eva de hoaiakatra velany an-danitra fa iny tonga de amity mividy zavatra amin'ny lavanty ary tsy ataonay ravana satria alahelon'olona rehefa zavatra tsy azonay amin'ny madidio de tsy mividy an'iny zay tsy hitahin'Andriamanitra any ary teto ty lehilahy ty de zay ny tenen'le olona tena mana-tsaina nareo ka mahery nareo mana-tsaina kokoa nareo no ny zanaky ny mazava ianao raha misy miteny nareo ty de tena taraiky faranony am' Jesosy de mifalianao fa taraiky alleloia za versé tena tsy mahavita an'izany aho versé fa alao za antreto raha zay no aza miaina amina zavatra tsy marina zany ianao zao ny zavatra nitranga am'izay zao am'izay zavatra nitranga ary andiny fasivy avakiavainganiko fa lasa ny fotoana andiny fasivy ary za aminareo aoka ny mamona tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza mba ho raisindreo amin'ny fonenina mandrakizay nareo rehefa lany zany fantsy io mamona zany a midikany hoe mamona de vola makarena ny mamona tsy anarana sambo tsy anaran'olombelona tsy anaran'Andriamanitra fa vola sy arena vola makarena ny atao hoe mamona vola makarena tsy marina no entinareo mahazo sakaiza tsy marina io mba ho raisindreo any amin'ny fonenina mandrakizay any ary rehefa lany zany teteny Jesosy hoe hitondranareo any amin'ny fiainana mandrakizay moa iny fa lany ange iny zay ny aminareo tandre mariavana ary izay matoky amin'ny kely indrindra de matoky amin'ny be ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra de tsy marina amin'ny be na crédit misy fotoana zay matetika tratran'izany misy fotoana tratran'izany tsika mividy zavatra ianao ohatra de diso ny famerim-bolan'le olona de aza miteny hoe fitahin'Andriamanitra ty fa lasa hitsoakaingana hoe manao le mahasotro zay hitan'ny olona ampisehoy fa tsy amin'ny alalan'ny zavatra ohatrany hitahin'Andriamanitra ao zanak'Andriamanitra ianao zanaky ny mazava ianao miverena alleloia mahatoky amin'ny kely teny olona mialatsiny a ny ohatra ty volo ty tsy anaty alleloia oviana moa nisy olona amin'ny fanentaniko nandeha tany amina centre commercial de fanena samy fanentaniko kosa teo alohako le olona latsaka avany volany latsaka ohatrany tsy teny ramose volanao mba tsy hakan'olona hafa azy de nijery ohatrany de ohatrany tsy mahazatra azy mahita olona hoe somary hafa koa hafa loko nefa ny ohatr'izany ka zay kristianina ka raha nalaiko zany raha any Madagasikara tsy azafady tsy Madagasikara na hoe olo-kafa raha tsy mba tsy Madagasikara fa raha olona tsy mivavaka de zao ny ataon'olona any mody itsahany iny vola iny mody mitsangana io na tsy hoe endrasina lasiny io de mody mitsangana tsy mety miala io ndraiky ne mezaka am'ty fa itsahany iny a de lasa ny olona de alaina moramora fa tsika tsy zany matoky amin'ny kely ianao de anapaka amin'ny be ianao alleloia de zao andiny fa raika amby folo ko raha tsy matoky amin'ny mamona tsy marina ianareo iza moa no atoky anareo amin'ny tena hareny riavana vakiko hatramin'ny faliny ty de anazavany farapalany ary raha tsy matoky amin'izay olona ianareo amin'ny an'olona ianareo iza no amme anareo zay anareo tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa fa ny ray ho alany any ray ho tiny fa ny anankiray hombany any anankiray ho amavony tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo riavana ity ny tena fototsy ny tolotentsika androany ety am-pamaranana Jesosy tsy niteny andao anao ahantra daholo nareo fa miaraka amiko fa Jesosy mila manana ny safidinao iza no safidinao inona no safidinao io raha manoloana anao ny safidy anankiray mamona ve sa Andriamanitra aza miteny hoe sady mamona no Andriamanitra aza miteny za tsy tia mamona fa mora fantatra ny olona ty sy tsy tiany io ny olona tia mamona tsy hoe akory hoe olona tsy tia vola tsy mila vola misy fotoana tsika rehefa miteny zavatra ohatran'ity zavatra mitantara ohatran'ity a re misy olona mieritreritra hoe mianan-kendry koa tsika de ohatry tsika zany tsy mba tia vola ilaina ny vola za zao raha-pitsy andeha hiasa riavana finemony andeha hanan-kiasa ko tia vola ako mila vola koa zako de andeha hiasa tsika raha-pitso fa samy hafa ny mila vola sy ny tia vola
zao porofoko aminareo a de aza misy mandefa mesazana andray mpanamary tena fa zay ny fiainanay zay zao ohatra efa toetranay hatram'izay zay a mila vola fa zay tsy tia vola ny volanay misy fotoana very mahatonga ny volanay very matetika zay mivady a indrindra amin'ny asanay de be ny olona menay tomobile eto aminay ngeravana misy an'zany hoe lasanao aloha tomobile tsy mandona ny ariary ianao efa olona nezita olana an'zao ianao na société ngeza be ary aty fa zay rehefa misy gasy aty mila tomobile rehefa olona afaka mifampatoky a de omena aloha de aloavy avy eo aloavy indroa intelo tsy maninona zany ina moa zao ny endriky zany to de porofonay amin'ny olona fa zay tsy tia vola zay tsy mivavaka amin'ny vola fa toetran'ny olona ty andafy ty zavatra ty tsy azotsika laviny ty zavatra ty fa na 30 € ary afaka misy mandefa mail anao mihitsy na le 30 €. Asa tsara moa le izy rofiny atsara de fasinao chèque sa zava misy aty zany fa aza modinareo tsy fantatra indrindra ty andafy aty zay tsy ohatry zany zay mila vola zay miasa mitady vola zay tsy mivapaka amin'ny vola ary ianao ovainy toetranao ny antony zao aty amin'ny kely ianao de fa ampianaro ny tenanao fa ho be de be ny olona raraka eto amin'ty fiainany ty io fitiavam-bola iny tsy atonga azy any an-danitra fa teneniko anao zany mody tsika tsy tia vola fa tia vola loatra tsika de vitatsika manao zavatra rehetra momba ny vola mamoana vola makareny za mananatra anareo tsika mila vola fa aza tia vola nareo ary za de mananatra misy publication zay nataoko fa tsy partager to satria manjary lasa betsaka ny anenjika ana am'izay miantso mpanompon'Andriamanitra mba hiteny amin'ny olona tsy hampianatra ny olona ho tia vola fa hampianarinao ho tia vola reo olo reo fa tonga reo de tsy ho tia an'Andriamanitra ary tenako anao be de be ny olona am'izao mieritreritra fa ny atao hoe mivavaka de fitahian'Andriamanitra olona mivavaka ianao de ho tahina de ho tahina de le fitahina amin'io a tsy de voaresako mihitsy ny fitahina hoe fananao fiadanam-po atory azo rehefa avy eo alleloia fa saovana ngerava zany hoe matory a tsy piako ny jiro maizina tsy matahotra fanaratsy a salamy zay menakavy ny zanakay zao ny anjera ny tongony tamin'ny ovina iny ny anjera izy de voatonan-javatra ny tongony de fo zay tena raha olo-kafy ty tena hôpitaly ny apisony tsisy namangana fitahina nke zany misy zanaky anak'iray zao ohatra nisy température kely tsy hita hoe fitahina nke zany apahany ao anatin'ny fitahina ny vola fa misy ndray olona mieritreritra mihitsy hoe vola vo tsy misy vola de zao ny tenen'ny olona miala amiko ny tanan'Andriamanitra fa zany olo zany tokony verina maky baiboly de ahita fa Davida na de efa mpanjaka azy nisy fotoana verina tsy nanam-bola be de be ny olona mpanompon'Andriamanitra hitako hoe maverina hoe zao olo zao hoe de tsy anam-bola za tompoko te andehanao inona moa andehanao croisade tadidiko tsara le mpanompon'Andriamanitra efa nodimandry allemand zay izy efa nodimandry allemand izy fa miteny anglisy za izy andehanao croisade a tsy nanam-bola hoe anofana stady fa nefa to de nataoko ny pub hoe nataoko ny public ny fanentanana hoe za anao amory olona ato amin'ity stady ty aiza ny vola anofako ny stady io mbola tsy nisy de mieritreritra hoe vola loatra hoe de tsy manam-bola ka ataon'Andriamanitra tsy nisy mihitsy vola mba hanana finonan'Andriamanitra za revana tsy isy an'izany olona hoe tonga zany hoe de tsisy olana ara-boly zany tsy nao vavaka inona zany sisany atokinao an'Andriamanitra de ianao hoe mieritreritra fa milamina be ny volanao eo foana to de vola amin'ny taonina de ianao hoe tena mieritreritra mbola ampiasa finoana zany ntsony ianao misy fotoantsika mandalo an'izany ary mpanompon'Andriamanitra mangataka mihitsy atao baiboly aza atao manana loatra ndrao ireareka hiteny hoe izy amoa Jehova ary aza atao mahantra loatra ndrao anamavy ny anaranao hoe zao ve mba mpanompon'Andriamanitra zany angery havany fa maninona ho any mpanompon'Andriamanitra mitaizany olona ho tia vola io ianao mitaiza olona tia vola iny ka hampianatra ny olona io anakalao ny vola io amin'Andriamanitra tadidinareo ty ny olona ray tonga mivavaka ny 20% ny olona
fitopolo isan-jato de resa-bolany na de marary io de mieritreritra tsy manam-bola andehanana any amin'ny hôpitaly sy fivana fa de mandeha mivavaka ny olona koritana ny tokantrano satria tsisy vola tokantrano de miady izy mivady de lasa mandeha mampirafitra matoa satria mitady to de olana ara-pola vola daholo ny fototry ny zavatra rehetrarehetra mamona ny anarany io rehefa manatombo ao anatiny hoe tsisy afa-tsy vola ny zavatra teneninao de za tena teteny aminao fa efa mivadika mamona ny zavatra eo aminao ary tena sahako ny tenina tenenao raha hoe mitsara ivelany fa ianao miresaka avy tsisy resaka fa tsy vola io raha hoe soron'Andriamanitra aminao io vola io tsy ho tianao tsony Andriamanitra afaka tenenao hoe mitsara ivelany mitsara olona mpanamary tena zay tenenao tsy maninona fa mariny zany ary tsy azotsika sanao elana fa ianao tsy miresaka fa tsy vola io raha kitian'Andriamanitra io volanao io de zay vitany fiarahana amin'Andriamanitra zay ravana malala tenenina ianao fa zay na miverina 4 mandalo an'izay lojerio tsy verina an'izany misy fotoana mandalo an'izany tsy 4 misy fotoana mba tsisy io Jabakoka ngerava nampanopin'Andriamanitra nisy fotoana tsy nisy teo aminy Jakoba ngerava naka niainga tamina fianakaviana tena manana fa niodam-bato fa nampiala ny fony tamin'Andriamanitra sa izy tena za de tena tsy tian'Andriamanitra tsony ryavana raha mpanompon'Andriamanitra anao tsy manetananao fa tsy vola mitory anao fa tsy vola de mieritrerety ianao fa ianao aza mety ty vola teneniko anao zay fa io nisy aringotra anao tsy andehanao ny fiainana mandrakizay ary am'izay fotoana zay de ho klasinina ao anatin'le olona takandrameva hiditra anaty vody fanjaitra aza miditra am'izany ianao ilay vola ampiasao ny vola aza matahotra ny anakarena nefa aza mieritreritra fa nivavahana de ny ampanankarena fotsiny nivavahantsika de nanantsika fiadanana Jesosy nampianatra mpianatra meonay ny anana saza ao anay tsy hoe anana saza nomena andro petera fa nentin'i Jesosy anazarana mpianatra na ny anana sazanao angatahana fa Andriamanitra ngeravana manome mihoatra Andriamanitra ngeravana angatahana ryavana hoe meonay ny anana saza ao anay de tena vary revoli nomena anao manome mihoatra izy fa ny zavatra tian'Andriamanitra ianao atoky sy ty azy de ataony takan'ireo mpanompony rehetra tsisy nahantra ireo tsisy nahantra zay tian'Andriamanitra tao tsisy nahantra zany ho tain'Andriamanitra sika rehetraretra samy mahery za matoky sy mino fa voarenao zay afatra zay Alleluia afoizan'Andriamanitra ny tenanao afoizan'Andriamanitra ny aminao manontolo manaraka ho azy ny vola ka tsao fotsiny aloha fanjakana sy fambaniko izy de anatinareo ny zavatra rehetra tsy mahatra ny tanjon'Andriamanitra aminao fa ny tanjony aminao ianao ty azy ianao ho tonga ny an-danitra azo atao mahita olona mpanankarena fa tonga ny an-danitra ho tahiny tompony antsika fandarana ramoka izao tsy manohatra akory manohatra ny fitahin'Andriamanitra tsia zary mitsotra aminao tena ho tahin'Andriamanitra ianao fa tonga eo aminao ny fitahin'Andriamanitra ny fonao tehirizy ho tian'Andriamanitra foana fianao ho tahiny miaina tsara ianao milamina tsara ny fiainanao fianao tian'Andriamanitra misy fotoana mba mandalo ady sarotra kely ny fiainanao ara-bola fianao tian'Andriamanitra ary ianao tsoarian'Andriamanitra mandrakizay tahiny Jesosy isika rehetraretra olom-baovao ataontsika tirity de vavakintsika orinan'izany amen alleluia ary tentsika raneo mifoko anao daholo alleluia eniova ny fiainako Jesosy reo lasako taloha amen Jesosy Efa nanadiovana olom-baovao eniova ho an'ny fiainako alleluia zay rehetra Jesosy
afoko tsisy fetra ny foko manontolo e zay rehetra momba Jesosy any na vola na arena na ondry amanosy tsy asaraka aminao fa zay rehetra anaty atoko anao e halleluja niova ny fiainako Jesosy any aiza daholo saka inosy rehetrarehetra zay rehetra Jesosy any rahantsika vavaky zany toroteny tsy zany izy zany de afaka miteny mihitsy anao hoe tena tsy misy Jesosy ny ampisaraka aminao a de tsy misy avola na arena na voninahitra na inona Jesosy de tsisy ampisaraka
aminao. Fiainana mandrakizay no fon'Andriamanitra ho antsika ry havana. Fiainana mandrakizay no ataon'Andriamanitra ho takalon'ny fitiavantsika azy raha tia azy isika. Halleloia. Ivavaka avy hatransika amin'izao fotoana izao fa za mino fa voarainao ny hafatra izay niteto tamin'ity androany ity. Jesosy eo misaotra anao zany amin'ny fitiavanao Mankasitraka Tompo ny amin'ny fitantananao ny fiainanay. Misaotra anao zay Jesosy fa satria tena tianay tokoa ianao ary dia hitenenanao zay tamin'ity androany ity. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny teny izay niteneninao androany. Ary matoky sy mino fa tafita tamin'ny olona rehetrarehetra ny hafatra tamin'ity androany ity. Dia ampianaro zay Jehovahandriamanitra, ampianaro zay ity anao amin'ny fonay sy ny sainay sy ny fanahinay rehetra. Ampianaro izahay fa tena ity anao arak'izay tratry ny herinay tsy hanakalanao na inona na inona fa izany no hatonga anay ho tonga ny an-danitra satria tia anao zahay. Misaotra Jehovahandriamanitra, mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra. Matoky Jesosy fa tsisy hanakatsakana ny dian'ireto olona ireto, ny dianay tsirairay avy andeha ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Indrindra Jesosy ny fitiavam-bola Jesosy esory tanteraka tsy hoe tia anatinay izany. Esory tanteraka fa ireny no mamingana anay ka hiala amin'ny nalahelo amin'ny fivavahana no ny amin'ny vola aman-karena izay diso tiany olona loatra ka atakalony ianao amin'izao fotoana izao. Raha mbola eto amin'izao fandarana izao Jehovahandriamanitra dia matoky anao fa hiezaka izahay hiandry ny ondronao, hiandry ny fanananao ary tsy hoentinay ho tia vola ny olona eto fa hoentinay ho tarihanay ho tianao satria ho any an-danitra ny tanjona. Misaotra Jesosy malalo, mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra. Dia raha sy ny haja ny saotra sy ny voninahitra efa anao hatramin'izay dia ho mandrakizay. Misaotra betsaka Jesosy matoky izay amin'ity androany ity fa ianao no mitantana, ianao no momba ary ianao no hikasika anay tsirairay avy. Misaotra betsaka Jesosy, misaotra indrindra fa lehibe ianao. Halleloia. Dia raha sy ny haja sy ny voninahitra ho anao efa hatramin'izay dia mandrakizay ary ny divotsy Satana dia afaritro amin'ranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay napaviteto fa moa zato eny avokoa. Misaotra raha eo. Amen. Hivavaka ho an'ny firenena raha navavitsika Erika amin'izao fotoana izao ampanosotsika izy hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo navavy Erika. Tany tompo dia mbola faly miarabantsika tsirairay avy manaraka an'izao vavaka izao dia ary hivavaka antsika amarana fotoana so an'ny firenena. Dia Andriamanitra iray tsara indrindra mbola misaotra anao indray izay dia tsirairay avy reto fa mbola tonga amin'izao fotoana izao, mbola tonga amin'izao fotoam-bavaka izao indray Jesosy malala no ny fitantananao no ny famindramponao satria raha tsy teo ny famindramponao dia tsy tafahoana teto izay tsirairay avy reto. Mankasitraka indrindra tamin'ny teny izay nampitondrainao amin'ny mpanomponao, teny mamy izay tena nakasika ny fonay tokoa mba hanananay fahafoizan-tena ary tena ho tianao izahay fa tsy ho tia vola, tsy ho tia tena fa tena hakatoanao tsy amin'ny voninahitra ny anaranao. Misaotra indrindra tompo satria matoa ny afatra indray tonga aminay tsirairay avy dia misy tianao ampitainy aminay, tianao izay tena afoy ny zavatra rehetra anaradianao, tianao izay tena hoe hanankina ny fonay ho anao tanteraka ary izany teny izany Jesosy dia tena angatahanay ny fanainao masina ampitoeran'izany aty anatin'ny fonay tsirairay avy mba tena hamoza ato avy eny mba tena hitoetra tanteraka aty anatin'ny fonay izany teny izany ka tsisy ho raraka tany, tsisy ho latsaka na dia tena litera ray ary fa tena hoe ho raisinay, ho raketinay ao am-ponay tsirairay avy izay nihainao ny teny androany. Ka ankehitriny Jesosy malala raha andeha hivavaka indray izay ho an'ny
firenenay dia apetraka eo ampelantananao zany vavaka izany. Jesosy fantatrao zany firenenay zany, tsisy miafina aminao firenenay Jesosy malalo fa mbola ao anatiny aizina, mbola ao anatiny fanjakana, ao anatiny aizina tanteraka izany firenenay izany Jesosy malalo. Mbola manjaka ao ny fahantrana, mbola maro ny ady izay atrehan'izany firenenay izany fa angatanay eto Jesosy malala dia fanainao masina ilay rotsaka amin'ny firenenay io, hikasika amin'ny vahoaka malagasy mba tena hanompo anao fa tsy hanompo tompo roa, tsy hanompo mamoana sy mivola aman-karena fa tena hoe hanompo anao amin'ny fony manontolo ny vahoaka malagasy satria mbola maro ihany koa izay vahoaka malagasy Jesosy no kristiana fa mbola misabaka, mbola manompo tompo roa, mbola mitady fitahiana foana fa tsy mikasaka ny tavanao fa tao tena tsapa amin'ny malagasy zany hoe fitiavana anao zany tena lakile sy lalany voana fahantrana Jesosy malalo satria zany mbola mahatonga amin'ny firenenay mahantra, zany mbola mahatonga amin'ny firenenay ao anatin'ny fijaliana, ao anatin'ny ady dia nohony zany toe-po zany mbola tsy manana toe-po marina eo anatrehanao izay vahoaka malagasy ka mifony eto anatrehanao melany eto izany firenenay izany Jesosy dia hakinay feno ampelantananao ny firenenay Jesosy malala satria fantatray fa raha ianao no manjaka ao dia ho afaka ny ady rehetra, ho afaka amin'ny fanaintainana, ho afaka amin'ny fahantrana ka izany Jesosy no mbola mahatonga anay isakala mivavaka ho an'izany firenenay izany dia jereko manokana Jesosy ny olona any amin'ny hôpitaly ireny mangatahako mihitsy ny fanainao masina ny hikasika amin'ny fony izy ireny, ny rahanao ny hanasitrana ny olona maratsy tsirairay aby isam-batan'ny olona na aiza io na any amin'ny toerana misy azy na any amin'ny hôpitaly dia sitrahany Jesosy satria ianao ilay Andriamanitra, ianao ilay Jesosy mpanasitrana mpanafaka ny olona tsirairay avy. Eo koa Jesosy ireo fianakaviana maro amin'izao fotoana izao, maro ny ao anaty fijaliana, ao anatin'ny fahoriana dia fangana Jesosy alamino ny fiainan'izy ireny, alamino ny fon'izy ireny, ianao ny andrava ny ady rehetrarehetra ao anatin'ireny fianakaviana ireny ka ampijoro ny fianakaviana tsirairay avy indray, tena hoe hanompo anao ihany koa izy ireny Jesosy satria maro koa ny fianakaviana tsy manantona anao ka izany mahatonga ny fisaraham-bazana Jesosy, izany mahatonga ny olana ao anatin'ireny tokantrano ireny dia ianao Jesosy mikasika ny fianakaviana tsirairay avy dia apetraka feno ampelantananao koa Jesosy ny mpitondra fivavahana mba tena hoe hitoro ny filazantsara marina ny fahamarinanao, tsy hampanantena ny olona amin'ny fitahiana lava Jesosy malalo fa hampianatra ny olona hitia anao sy hanompo anao tanteraka ka izany ny irenay amin'izany firenenay izany Jesosy mba tena hoe hanompo anao ampitiavana, tena hitia anao fa tsy hanina volana aman-karena dia kinay feno ampelantananao koa ireo any am-ponja Jesosy angio ny fon'izy ireny, ponja tsy manan-kelofana ireny olona mijaly ireny dia jereko manokana izy ireny Jesosy dia izany Jesosy mivavaka sy fitarainanay amin'ny firenenay misy matoky izay fa mihaino vavaka ianao ary mbola hanovany ny firenenay io ho firenena feno fifaliana fiadana koa, firenena anjakany ny teninao dia izay tsirairay avy reto koa Jesosy asenianao izany teny izany dia ianao no mombanay, ianao no hitahanay tsirairay avy satria fantatray fa raha miaraka aminao izay dia tsy ory zava-tsoa fa hanam-pitahiana foana na dia tsy angatahanay ato dia omenao satria ianao fa nilaza an'izany. Raha andeha atory izay Jesosy dia ny anjelinao no angatanay toby manodidina anay, fanainao masina ny amin'ny hery anay indray ahafahanay miatrika ny maraim-baovao raha mifoza dia hanam-pifaliana indray sady hitazona an'izany teny izany ato-ponay tsirairay avy dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no angatahanay an'izany vavaka izany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra navavantsika Erika azy sady efa nitoro teny izy androany no nivavaka matsiro mamy ho an'ny firenena ka dia tahiny tompo dia misaotranareo ihany koa na hatreny trampana tapitra eto ny fandarantsika mbola tsy tongany amin'ireo andro izao dia eo netondratsika raha-pitsoalina tahaka izao miaraka amin'ny ekipa manaraka www.andramokaizo.com ahafahanao meno ny onjam-peo akiradio misy toro teny isaky ny adiny telo amiray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina dia amiray amin'ny efatra amin'ny fito hariva ihany koa misy toro teny foana dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra dia misaotranareo hatreny trampana dia raha-pitsika ameo neto vonahitra ho an'Andriamanitra. Halleluia, amen, mankasitraka daholo. Raha-pitsika meona vonahitra ho an'Andriamanitra. Halleluia, amen.